Andiamansike, andiamanta manakarina. Andiamansike, andiamanta manamina. Miarabatika eto fianaratsosiny manodidina mba ho avy etondray amin'ny sabotsy ho avy zao ko eona amintsika menakavy ary hiditra ao anatin'ilay loha hevitra ngezabe tsika hoe anozona ny herin'ny fantrana, anozona ny trosy. Ny zavatra tsapako tao anatin'izay roa volana nateto anateto fianaratsoa zay dia be loatra ireo olona tena hoe andevozon'ny trosy, andevozon'ny fantrana sy ny tsy fananana azy. Ndray andro Jesosy rehefa nandalo to Betany dia nahitany aviavy ny Betany dia nozonony Jesosy indray mandeha io aviavy io, aza misy mihinana voa avy aminao tsony mandrakizay. Miaraka tamin'izay maina le aviavy hatrany amin'ny raviny ka hatrany amin'ny fakany, nozonony Jesosy. Ndray andro Jesosy dia nanozona ny tafiotra, nanao hoe mangina mitsara, tonga dia nangina ary nitsahatra. Ry havana, azo zonona tsara ny fahantrana, azo atao tsara ny manozona ny trosy, ary azo atao tsara ny manozona ny aretina, azo ataoko ny manozona ny herin'ny famisaviana. Ozonona imbetsaka no rehefa mivavaka ho an'ny olona no manozona reo herina devoly, manozona reo herin'ny maizina, ary misy vokany zany, misy vokany zany, misy vokany. Azo atao tsara ny manozona ny fahefan'ny démonie rehetra. Koa amin'ity sabotsy ho avy zao ty dia mba miaraka aminao indray ny tenako atao fianaratsosy ny manodidina. Ny alarobisy lakamisy moa misy ihany fotoam-bavakantsika amin'ny 12 fa ny fotoana anisan'ny goavana dia ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina ity. Dia ny tenako ny pasteur Ertina Randriary Malala indray no mba miona amintsika eto izany andray izay fampianarana taridalana avy amin'ny tompo amin'ity sabotsy fahafolon'ny volana Desambra ity. Mino fa ny zavatra goavana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny tokantranonao, fa araka izany resako izany tena hoe ny zavatra tena hokendrena dia tsotra hozonona, tena hozonona reo fahantrano tokantrano anatin'ny tsena, reo famisavinana rehefan'ny olona, ary omen'Andriamanitra fahefana ianao anatateraka an'izany. Manomboka amin'ny 7 ora maraina io fotoana io eto amin'ny trano fivavahana vaon'olo ko antarandolo. Misy ihany moa zany aty Anosy, ambony lakanosy io, misy eto Bateravoly, misy aty aty Ambalakely, manodidina ny fianaratsoa misy daholo. Fa ny tena goavana indrindra dia eto Antarandolo, trano fivavahana vaon'olo ko Antarandolo, ambadiky ny station na essence, station Shell no misy ny toerana io. Manontany olona rehefa tonga amin'ny station Shell ianao, tsy any amin'ny Total fa eo amin'ny Shell, hoe aiza zany station na lasante Shell zany, dia ao ambadika kely no misy ny trano fivavahana vahoan'ny oloko. Hitondra ny fampianarana, hitondra toroteny ary hitondra vavaka ho anareo ho tahiny Jesosy ianao ary andray zavatritsika ao ambadika izany rehetrarehetra. Veloma tompoko. Dia mahantra tsy ny izy tsy manam-bola ihany mampahantra azy, tsy izy mipetraka ao anaty trano ratsy ihany mampahantra azy, fa ny mampahantra ny mahantra dia ny sainy mihitsy ny efa mahantra, ny fanahiny mihitsy ny efa mahantra, ny fony mihitsy ny efa mahantra, ny eritseriny mihitsy ny efa mahantra. Ary ny olona mahantra rehetra, ny olona mahantra rehetra dia zao, tsy hoe tsy mihinan-kanina fotsiny izy, fa mitovy ny fisainany. Tia miaina ao anaty avoretrana, miaina ao anaty loto, ary zao ny ao an-tsainy efa ato ny toerana misy atsika maloto tsika, voretsy tsika, aty anaty ambany tanàny tsika, mahandry tsika, zao mihitsy nefa fiainantsika, miaina ao anaty loto tsika.
nantoetsainy efa mahantra ny zavatra iainany, mahantra ny manodidina azy, mahantra ny mampanan-karena ny mpanan-karena dia zao, tsy hoe izy manam-bola fotsiny fa manan-karena dia zao, tia fahadiovana, tia zavatra milamina, mataovy aleloia, tia zavatra tsara, tsy tia zavatra mikorotana. Aleloia. Zany ny toe-tsain'ny mpanan-karena rehetra. Inona ny dikan'ilay hoe minofy efa nandray ianareo? Ny dikan'ilay hoe minofy efa nandray dia zao, tonga dia efa raiso sady androany ny toeran'ny mpanan-karena. Raiso androany fa olona efa tahin'Andriamanitra ianao. Raiso androany fa olona efa misy fahasoavana ianao, mihetsika sahady ianao. Inona ny ataonao manomboka androany? Efa maka ny plasin'ny olona tahiny ianao. Ny mpanan-karena dia tia fahadiovana. Tsy miandry vola be tonga ianao vao mihetsika, tsy miandry ny vola amin'ny sakosy, fa vao tonga any an-trano ianao rarivo dia efa manomboka manadio ny tanàna, manadio ny ao an-trano, manadio ny manodidina anao. Izay lotoloto rehetrarehetra ao an-trano dia efa manomboka manala ny lotoloto rehetrarehetra ao an-trano ianao, manala ny zordira rehetra ianao, manomboka manadio ny any ambafy fandriana ianao, mampiditra fanahy ianao dia ny fanahy ny fananan-karena. Aleloia. Fanafana vatiky nafahan'ny tompo na tonga na ho resy lahatra hivavaka, ka za miteny andreo rahalasy anabavy hoe io famafisa-po, famafisa-katoka io dia mahatonga fadiran'ovana ny ara-panahinao io, ary mahatonga anao tena tsy tia an'Andriamanitra zany io. Ary zazo miteny aminao zao nakahala ny pastera Hertina, ary tsy tia amin'ny pastera Hertina mihitsy fa voninahitra ho an'Andriamanitra, fa raha misy alelovako indrindra araka maray aman-dreny dia ianao pastera. Ary za dia tena vao miteny fotsiny pastera ery ambony pilipitra ery an'le asan'Andriamanitra dia za dia tena tianao an'ireny mihitsy, voninahitra moa an'Andriamanitra fa tanteraka izy zao. Ary zay koa pastera, zay tamin'ny mbola vao nanompo an'Andriamanitra tsisy zay tsy nahita anay, za zao miteny aminao zao, teny anaty rano ny asako, teny anaty fotaka mipetraka, tsisy zay tsy nahita amin'ny manodidina, tsisy zay tsy nafantatra ny olona, fa za zao rovotra vorodamba, rovotra amin'ny patalohako, fa tia masinareo zao mahita ahoana ny fijerevanareo anazy zao, manome voninahitra an'Andriamanitra sa manala baraka an'Andriamanitra. Angamba hitantsika fa manome voninahitra an'Andriamanitra angamba zao poziko zao. Hitanareo raha lasy anabavy misy zavatra miova, efa tena misy zavatra miova pastera, ary tsisy jetsy gaga ny olona amin'izao fa voninahitra amin'izany dia ameko an'i Jesosy rery ihany, an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra, satria za zao asa raha mba fantatry pastera le ohatry ny trano vorona kely le ohatry zao reny tamin'ireny zay pastera nitsofoka ny tranona fitoerana amborona fitoeram-borona dia ny gana ao ambany dia zay ao ambony, dia nitadidiko mihitsy ny torotenin'ny pastera ny ray andro zay, dia ho afaka ve ianao izy pastera, nareso pastera tovy nanao fandarana tamin'izay, dia tena nisy etaeta be mitsitsy aty anatiko aty, zany hoe io etaetanao io zany tena hitan'i Jesosy mihitsy hoe raha misy olona raika tena mangetaeta ty ho afaka, dia ho afaka, satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe raha zanaka ny anafaka ozy izy dia ho afaka tokoa ianareo. Ary toy izao ny tiavan'Andriamanitra nyty zao tontolo zao ity, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsisy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zany hoe misy fiainako mandrakizay zany ao amin'i Jesosy ao, misy fiainanao mandrakizay koa ao amin'i Jesosy ao, dia niova tanteraka, dia tena niova tanteraka, tena niova tanteraka. Misy ny olona milaza hoe ny ampafolo-karena zay hoentinay hony, pastera hony ny be kibo amin'izany, ny ampafolo-karena zay hoentinay tsy marina hony zany, fa tia milaza aminao fa fivavahana mahavelona anay toy izao, fivavahana mampinakanina anay toy izao, ary tsy nihinan-kanina zay raha tsy mivavaka, tsy mihinan-kanina zay ary tsy mitafy tsy ohatry zao zay. Dia mba nanahoana le mipetraka tamin'ny tranom-borona taloha?
dia mipetraka tamin'ny tranomborony izay dia manahoana am'izao am'izao zay efa manana trano a voninahitra ho an' Jesosy fa efa manana trano zay anaovana selila misy trano anaovana selila aho ary za koa paster efa nanao voady teo an' Jesosy a efa mividy ampli bafle zay fa komaly a hoentina hitory teny Akalamanjana dia za zany ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mivoady ozy areo tsy mivoady zay mivoady zay mirahalahy reo mantsy miasa latsinainy talata larobila kamisy zoma dia sabotsy a mivavaka aty zay isaka sabotsy dia le toriteny le azoko aty am-piangonana reny hoentinay reny hoentina hitoriana amin'ny filazantsara efa nahazo fiara ihany koa efa nahazo sipraintery zay le nentinay teto le nijoroana izy miraha vavolombelona teto fa iny dia voninahitra ho an' Jesosy iny ary zany mihitsy ny natonga anahy tamin'izy efatra izy telo mena da hoe zaho tena zay mihitsy ngamba nikasika Andriamanitra fa ozy izy Jesosy aty anatiko hoe hoeto am' Jesosy aloha io premier versement io aloha ameo an'Andriamanitra marary zany pastera marary zany hoe vola premier versement tsisy hoanao na dia miariary fa atotonao hoan'ny ary hitan'i Jesosy zany fihetseham-ponao zany ary ankafan'Andriamanitra lalana mihitsy zany fa dia voninahitra ho an'Andriamanitra rahalahy Tojo zay ny zavatra idina ny azony rahalahy Tojo tenenina melohany anohizany zany azy voninahitra aloha dia an'Andriamanitra rery ihany ny fahasoavana nataony Andriamanitra nafahany ahy dia tao anaty fisotroana zao fitsangatsangana zany nataoko dia nakala n'ity fiangonana ity voalohany indrindra aloha tamin'ny fisotroana rehefa mety karazana bara rehetra fa tsy niteteziko tany Andravangy ary tany 67 rehefa karazana baraka eto Antananarivo tsisy izay tsy hitako ary tsisy navonjy ary eo na ray ary fa resaka toriteny navonjy ahy nakala amin'ny pastera rehetrarehetra tato amin'ity fiangonana ity nefa ny ratsy ny tatoko nefa tsy nampahova mihitsy tsy hoe fiangonana akory nampahova fa noho ny toriteny nataony Andriamanitra nataony tany mpanompony nampahova ary eto dia ifonako amin'ny mpanompon'Andriamanitra pastera eritiana zavatra nataoko indrindrindra nakalako amin'ny fiangonana hatramin'izay dia etiko ifonana zany dia faharoa manarakaraka izay ny nataon'Andriamanitra taminay zany tao anatin'ny fahatrana lalina zay tao anatin'izay fisotroana zay tena fahatrana lalina nahazo anay tao anatin'ny tenen'ny Ralazanao tefa tany amin'ny tranovorona nisy anay tany anatin'ny fahatrana lalina zay sarona tany Zordir zay maka sarona volany atao takotra any Zordir vita zay tsy nanana fahasambarana za zao valo amin'ny 3 taona zay nijoroko teo an-tseo an' Jesosy raha nandritra zay 3 taona zay nefa nahitako fahasambarana be 3 taona nandanako nakany tsy nahita fiainana zava marina fa nisy vola teo am-pelatananay fa vola ohatrany hoe azo amin'ny fahazarany ratsy fotsiny fa nytenenina ny rahalasy anabavy raha me zay maheno an'izao avatra zao alohan'ny Jesosy rery ihany ao rery ihany nahitanao lalana sy fahamarinana ao rery ihany nahitanao fiadanana zay tena olona nahantra velona izay ary tsy mirarahan'Andriamanitra fa isorako an'Andriamanitra fa sasiny ankonako dia vavaka izay ao rery ihany nahitany fahasambarana fa efatra nitsindriko azay raha ohatra koa ianao andia vavaka aza dia tia mangataka hoe Jesosy nafahanao hoe makaty am-piangonana ianao dia nafahanao ohatra hoe marary ianao dia izay fotsiny nandananao ty am-piangonana hoe dia azo vola ianao tsy izany natao hoe fivavahana ny ataonao hoe fivavahana dia andraisanao an' Jesosy tsy misaintsaina any aty an-tany mihitsy zany ianao raha tia hita soa fa misaintsaina any any an-danitra dia tena miresaka mpino rehetra mihitsy raha azo atao re tompoko aza mangataka vola mihitsy ary aza hoe ny aretinao ihany ny andananao ty am-piangonana fa ny ataonao dia fifandraisanao an' Jesosy rery ihany ny zava-dehibe zay ny tena zava-dehibe fa rehefa voaray anao zay rehefa vitanao zay rehetrarehetra zay dia ain'Andriamanitra manova zavatra rehetra za zay hitanao zao tena atao anatin'ny fijangatsangana tsy miraharaha fiangonana misotro toka fa atao an' Jesosy rery ihany nahitako fahasambarana tao rery ihany nahitako fahalalana araka izany zavatra mahazo anao zany dia tena hoe ny aina tao anatina fahantrana lalina tao anatin'ny firitaona teo zany ny tena ny aina anareo tao anatin'izay fijaliana fahantrana
raha tsy diso zany de hoe nampivoatammbary nareo mipetraka eny tambary tena samy mihitsy le tranona fitoerana sarona vorona vorona firy taona teo ny ainanareo tao anatin'izany taon'ny ainana tao anatin'ny fahatrana zany de za zao 7 taona 5 taona zay ny ainy atao anatin'ny fahatrana lalina zany hoe vao nanomboka voateraka mihitsy zay de teo an'ray aman-drenanay mihitsy de tena fahatrana lalina nisy anay ary raha ohatra hoe n'olona ty aversé zany natao hoe olona ohatrany hoe 4 mihitsy zany zay mihitsy ny tena filaza azy zay mihitsy tena hoe 4 mihitsy satria ny akanjo anaovanao tsy zarizary afotsy sy miparasy feno ny akanjo tena zamy tena efa tena ao rery any nahitana fahasambarana ao an Jesosy rery any firy taona no sotrono toka ny sotroko toka zany nanomboka teo amin'ny 7 taona teo zay de efa nanomboka ninana an'izy io zany hoe teo amin'ny 9 taona zany ninana tena izy tena raha vao miratra za zany natao hoe raha ohatra hoe alatsinainy talata larobia eo ihany any tsy mihinana fa vao manomboka lakamisy masabotsy ary raha mandeha ray de amin'ny ray alina vao mody amin'ny roa amin'io tsy miraharaha vady aman-janaka de eniko ihany zany re vady aman-janako re eniko vavaka anay eny reny cdr mipotehako vao maheno toriteny de efa piako itele io fa voninahitra an'Andriamanitra fa rova tsy maheno toriteny ty sofiko ty na hira-piderana de tsy mahazo aina am'izao voavonjy ianao zao tena fitsapako hoe tena faly tadidiko le toritenin'ny pasteur retina le miteny hoe zao ozy ny tenin'ny pasteur retina lasa mihinana sakafo zay mbola tsy nohaniko ary zao zay na makany an'ireny hôtely reny tsy voninahitra an'Andriamanitra fa de mihinana sakafo tena mba mijery an'le boky reny zay sokafana le boky de mihinana ara-dalàna tena mihinana ary tena mihinana ary mba mihinana an'le lafolafo ihany fa tsy hoe le moramora kely akory de efa mba navita trano koa nareo zao de sorana an'Andriamanitra aloha tamin'izany ny kodoronay tsisy kodoro zay fa lamba ny avelatra voninahitra an'Andriamanitra fa epôzy sa daholo ny fandriana torinay mampiditra kanalina zay mba misy écran plat ao trano vita carreau zay no vita transoma tsara varavaram-by varavaranay de sorana an' Jesosy zany rehetrarehetra zany de mba hitan'ny olona eny amin'ny fiarahamonina hoe reto le olona tsy nanakely io fa le 4 mita amin'izany fa tena hitan'ny olona ary hitan'ny olona hoe vao vavaka reny de nio ary zay reo vao misy olona mitady de ao an'ireo olona le mivazavaza hira-piderana ao zany raha vao misy mitady zay de ao ambany eo misy olona satria mantsy tenay ny radio zay vidy bafla le bebe zay de mba manefa ny zay ataonay mafimafy le izy de rehefa misy mitady zay de ao an'le misy bafla maneno ao le hira-piderana ao Alleluia. De mba efa tena niova zavatra rehetra. Tena niova. Tena voninahitra an'Andriamanitra io fa nitenenako amin'ny mpino fotsiny hoe aza verin-dalana fa mirosoa te aza mitady vola eo anareo hoe miteny an' Jesosy hoe me vola Jesosy na ny aretina fotsiny to zay alana ny aretina tsy izany fa ataovy mihitsy aloha fifandraisanao sy Jesosy de manampy anao zavatra rehetra fa zay tena olona nahanitra tsy nanana izy azy ary nakala zay raha vao misy rarany amin'ny olona tsy asain'ny olona zay satria mahanitra zay tsy misy mpanasy zany zay mahanitra tsy rarainy fianakaviana tena zao raha vao misy olona manao rarah ary ny olona hoe manao rarah de tsy maintsy miantso zay arakaka raha lazanao maraparanantsika azy na tsiaro afaka tsaraiko raha lazanao zao tena natsaro afaka pasteur ary raha lazanao firy taona no nandevozon'izay fahazaran-dratsy tena efa ela efa za zao zany 70 taona tamin'ny 4 avril teo voninahitra ho an'ny tompo moa fa rehefa tsy maty zay tsy maty tsony Nandriamansike Andriamanitra manan-karena Nandriamansike Andriamanitra manan-mena miarabantsika eto fianaratsosiny manodidina mba ho avy etondray amin'ny sabotsy ho avy zao ko eo amintsika menakavy ary hiditra ao anatin'ilay loha hevitra angezabe tsika hoe anozona ny herin'ny fantrana anozona ny trosy ny zavatra tsapako tao anatin'izay roa volana nateto anateto fianaratsoa zay a de be loatra ireo olona tena hoe andevozon'ny trosy andevozon'ny fantrana sy ny tsy fananana azy ndray andro Jesosy rehefa nandalo to Betany de nahitany aviavy Betany de nozonony Jesosy indray mandeha io aviavy io aza misy mihinana vo avy aminao tsony mandrakizay miaraka tamin'izay maina le aviavy hatrany amin'ny raviny ka hatrany amin'ny fakany nozonony Jesosy ndray andro Jesosy de nanozona ny tafiotry nanao hoe mangina mitsara tonga de nangina ary nitsahatra ry havana
azo ozonina tsara ny fahantrana, azo atao tsara ny manozona ny trosy, ary azo atao tsara ny manozona ny aretina, azo ataoko ny manozona ny herin'ny famisaviana, ozonina imbetsaka no rehefa mivavaka ho an'ny olona no manozona reo herina devoly, manozona reo herin'ny maizina, ary misy vokany zany, misy vokany zany, misy vokany. Azo atao tsara ny manozona ny fahefan'ny démonie rehetra. Koa amin'ity sabotsy ho avy zao ty dia mba miaraka aminao indray ny tenako atao fianaratsosy ny manodidina. Ny alarobisy lakamisy moa misy ihany fotoam-bavakantsika amin'ny 12 fa ny fotoana anisan'ny goavana dia ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina ity. Dia ny tenako ny pasteur Ertina Randriary Malala indray no mba miona amintsika eto izany andray izay fampianarana taridalana avy amin'ny tompo amin'ity sabotsy fahafolon'ny volana Desambre ity. Mino fa misy zavatra goavana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny tokantranonao, fa araka izany resako izany tena hoe ny zavatra tena hokendrena dia tsotra ozonina, tena ozonina reo fahantrano ao tokantrano ao anatin'ny tsena, reo famisaviana nalefan'ny olona, ary omen'Andriamanitra fahefana ianao anatateraka an'izany. Manomboka amin'ny 7 ora maraina io fotoana io eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo Koantarandolo. Misy ihany moa zany aty Anosy, ambony lakanosy io, misy eto Bateravola, misy aty misy Ambalakely, manodidina ny Fianaratsoa misy daholo. Fa ny tena goavana indrindra dia eto Tarandolo, trano fivavahana vaon'ny olo Koantarandolo, ambadiky ny station na essence, station Shell no misy ny toerana io. Manontany olona rehefa tonga amin'ny station Shell ianao, tsy any amin'ny Total fa eo amin'ny Shell, hoe aiza zany station na lasante Shell zany, dia ao ambadika kely io misy ny trano fivavahana vahoan'ny oloko. Hitondra ny fampianarana, hitondra toroteny ary hitondra vavaka ho anareo, ho tahin'i Jesosy ianao ary andray zavatritsika ao ambadika izany rehetrarehetra. Veloma tompoko. Sainy mahantra rehetra dia zao asesefo any ambany fandrinany daholo ny loto rehetra, fa io tsisy pahita. Asesefo any ny fatina boritra, asesefo any ny fatina vilany vaky, asesefo any ny fatina radio, asesefo any ambany any daholo, asesefo any. Ary ny zany jerevy tsara ny mahasamihafa ny olona dala sy endry dia zao: ny olona dala, ny olona endry ariny zay zavatra tsy tokony ho tehirizina, ariny zay zavatra tsy tokony ho tehirizina, toy ny efa lany daty tsy tehirizina tsony, toy ny efa tsisy ilana azy arinany amin'ny zordira, toy ny efa tsisy ilana azy tonga dia efa arina daholo, dia gazenany ataony natsordira, dia lasa mipakafako, dia manary an'iny any amin'ny fanaripako. Iny ny zordira mipanakarena. Ny olona mahantra indray dia tsy makany amin'ny tranony mipanakarena izy, fa any amin'ny fako indray izy no mijery. Aiza izy no mijery, dia ozy izy tony ny sisasisa mipanakarena, dia tony ny alainy, tony ny alainy. Ny an'ny mipanakarena ariny zay fatiny zavatra tsisy ilaina, fa ny olona dala indray mifanohatra amin'izay. Ny olona dala angoroniny daholo ifatina boritra radio efa avy novidiny tamin'ny 3 taona lasa, tsy radio fa le boritra fitoeran'ilay inona, fitoerana radio amin'eo fatina boritra. Ilay zavatra fotsifotsy polistreny moa nary zany avy vidianana tele iny tamin'ny 7 taona lasa, mbola mipirina ao amin'ny zorom-pandrinany ao, tsy fantatra hoe atao inona io
fatina lamba efa masiso klotina kizy efa rovitra lany voalavo tsisy ilana azy karazany zavatra rehetrarehetra igny fatiny zavatra io mbola mipirinao daholy miteny ianao amin'ny anaran'i Jesosy aho raha mino ianao ary manana finoana ianao androany miala amin'izany ny toe-tsainao raha latsy anabavy efa miova toe-tsaina sahady ianao androany miova toe-tsaina sahady ianao androany manomboka manana fahadiovana ianao manomboka androany mandamin zavatra ianao manomboka androany izay mino manao amainina mafy tsy miandry vola be tsy miandry amina million maro tsy miandry vola amin'ny kitapo na dia mbola tsy manana ary na dia mbola tsy misy ary dia mihetsika na dia tsisy ninona ary dia efa mihetsika ahoana hoe mihetsika maninona hoe azafady mihetsika amin'izay anana aza manana an'le toe-tsaina hoe mitovy amin'ny olona ianao fa ianao tsy mitovy amin'ny olona ianao alleloia na mbola ao anatina trosa ary ianao na mbola ao anatina fahasahiranana ary ianao ny finoana mafindra tendrombohatra dia mihetsika amin'izay ananana mila mahita ianao fa ataona fanan'olona maro ianao manomboka androany tsy amin'ny alalan'ny baiboly fotsiny fa amin'ny alalan'ny fanomezana amin'ny alalan'ny inona hoe zavady amin'ny alalan'ny inona hoe zavady za mirary androany tsy olona ray na anaky folo na 5 na 100 no hiara iasa ato amin'ity fiangonana ity ianao io amin'ny anaran'i Jesosy ianao io amin'ny anaran'i Jesosy ianao io amin'ny anaran'i Jesosy ho mpiara-miasa ara-bola atao anatin'ny fiangonana ianao za ho fitahiana ho an'ny hafa za mihetsika amin'izay ananako mihetsika amin'izay ananako halleluia Nandriamansike Andriamanitra manan-karena Nandriamansike Andriamanitra manan-mena miarabantsika eto fianaratsosiny manodidina mba ho avy etondray amin'ny sabotsy ho avy zaoko eo amintsika menakavy ary hiditra ao anatin'ilay loha hevitra angezabe tsika hoe anozona ny herin'ny fantrana anozona ny trosy ny zavatra tsapako tao anatin'izay 2 volana na teto anateto fianaratsoa zay a dia be loatra ireo olona tena hoe andevozon'ny trosy andevozon'ny fantrana sy ny tsy fananana azy ndray andro Jesosy rehefa nandalo to Betany dia nahitany aviavy ny Betany dia nozonony Jesosy indray mandeha io aviavy io aza misy minana vo avy aminao tsony mandrakizay iaraka tamin'izay maina le aviavy hatrany amin'ny raviny ka hatrany amin'ny fakany nozonony Jesosy ndray andro Jesosy dia nanozona ny tafiotry na hoe mangina mitsara tonga dia nangina ary nitsahatra ry havana azo ozonona tsara ny fahantrana azo atao tsara ny manozona ny trosy ary azo atao tsara ny manozona ny aretina azo ataoko ny manozona ny herin'ny famisaviana ozonona imbetsaka no rehefa mivavaka ho an'ny olona no manozona reo herina devoly manozona reo herin'ny maizina ary misy vokany zany misy vokany zany misy vokany azo atao tsara ny manozona ny fahefan'ny démonie rehetra koa amin'ity sabotsy ho avy zao ty a dia mba miaraka aminao indray ny tenako eto fianaratsosiny manodidina ny alarobisy lakamisy moa misy ihany fotoam-bavakantsika amin'ny 12 a fa ny fotoana anisan'ny goavana dia ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina ity dia ny tenako ny pasteur Ertina Randriary Malala indray no mba miona amintsika eto a izany andray izay fampianarana taridalana avy amin'ny tompo amin'ity sabotsy 10 volana Desambra ity mino fa isavatra goavana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tokantranonao fa araka izany resako izany tena hoe ny zavatra tena hokendrena dia tsotra hozonona tena hozonona reo fahantrano tokantrano ao anatin'ny tsena reo famisavinana alefan'ny olona ary omen'Andriamanitra fahefana ianao anatanteraka an'izany
manomboka amin'ny 7 ora maraina io fotoana io a eto amin'ny trano fivavahana vaony olo ko antarandolo misy any moa zany atia nosy ambony lakanosy io misy eto Batera Voly misy atia Ambalakely manodidina ny fianaratso misy daholo fa ny tena goavana indrindra dia eto Antarandolo trano fivavahana vaony olo ko Antarandolo ambadiky ny station na essence station Shell no misy ny toerana io manontany olona rehefa tonga amin'ny station Shell ianao tsy any amin'ny Total fa eo amin'ny Shell hoe zany station na la centre Shell zany dia ao ambadika kely io misy ny trano fivavahana vahoany oloko hitondra ny fampianarana hitondra toroteny ary hitondra vavaka ho anareo ho tahiny Jesosy ianao ary andray zavaritsika ao ambadika zany rehetrarehetra veloma tompoko